Elia raha manokana ny datamalagasy Elia koa raha manokana ny Joa amin'izao fandaharana izao. Tsy tapatapaka koa fa tena izany mihitsy ny somary mijanona kely. Voalohany indrindra aloha fa misy iny eto amin'ity tany ity no hoe resana ny toetra raha maneran-tany. Misy teny tanterahana eto ary izay teny tanterahana izay zao ampianarina antsika zao. Efa ho an'izay mahafantatra moa dia efa namafisana fa ho an'ilay tsy mahalala moa izany dia mahaiza miaina. Ny fiarahan'ny Rosia amin'ny Iraniana no resantsika voalohany eny, satria namoaka fanambarana ny Rosiana. Dia ny président Poutine ny Rosiana moa izany dia laza fa hoe tena miaraka direct amin'ny raha izy amin'ity olana nampifandonana ny Israeliana sy ny Iraniana ity. Ohatra moa izany nareo izany tsy mahafantatra an'ilay espoir hoe mba misy mifandona reo dia tena efa mifandona reo ary miandry valitakiny Israeliana moa izany ny Iraniana zao, satria Iraniana no mitifitra valam-pomanga anaty na misile ny zareo. Da tonga ny Iraniana mitifitra misile ny zareo satria vonoan'ny Israeliana ilay mpitarika ny hery fanomezana Israeliana tao Liban. Dia mpitarika eo dia antsoina amin'ny anarana hoe Hezbollah. Reo izany ny mpanohy tantarika Israeliana izay mipetraka ao amin'ny fatrany Liban zareo, ary mivonon zareo ilay mpitarika an'io Hezbollah io Nasana Astratika io tsopanzika no Nasana Astrala zay. Zay izany ilay nivonon zareo dia tezitra be ny Iraniana. Dia dia nitifitra bomba ny Israel ka nitoby ny fitsilovana Mossad moa tena niferony zareo tamin'izay. Dia ny piste de décollage sy atterrissage-njareo amin'ny aéroplane araka ny zava-misy dia ohatrany hoe napotika aéroplane roapolo mahery F-35 sy F-16 ohatran'izay vao enina farana tsy haiko tsara. Dia tezitra amin'io moa izany ny Amerikanina sy ny Israeliana dia diady hanafika ny Iraniana. Izany ny sary misy azy raha amin'ny ankapobeny, ny sary hita maso farany. Izany hoe ny Israeliana dia miaraka mafy dia mafy amin'ny Amerikanina. Inona ny antony aloha? Izay aloha jerevantsika. Eo maninona ny Amerikanina no miaro be ny Israeliana ary maninona ny Israeliana no tafaraka be amin'ny Amerikanina? Teny dadako izany, teny dadany Elia zany teny io anarana io, teny io, teny io anarana io. Fa inona ilay teny dadany Elia? Maheno ianareo aloha? Maheno tsara toko, maheno tsara toko. Zao ny teny dadany Elia. Tsy mba lavalava kely ny resakitsika fa taritiko atraty mihitsy nareo dia maharaka tsara amin'izay nareo ny zavatra rehetra satria matetika dia tantarany zavatra izay ho zao tontolo izao ihany koa. Ankoatra ny fampielezana zanak'Andriamanitra, fananarana zanak'Andriamanitra ny fitaomana ny olona hiditra tamin'ny Josoa dia mampianatra anareo ny zavatra efa nambara koa za ny tany aloha be tany. Haitsika tsara mihitsy fa io dada Maria ava io dia Andriamanitra Abrahama io.
hoan'izay manaraka fampianarana moa dia mahay an'izay mihitsy ianarany a iayava ao anatin'ny boky ny sepertorany jiosy ary io naniraka ny Eliazo tonga aminareo zao io iayava io izany koa naniraka ny Ahosoala zanany malalany zay naterany tamin'ny alalany tamin'izy ny telo efa nampianarako antsika fampianarana farany teo zay numéro 4 de rehefa niaraka tamin'ny Israelianina io hainao ny Israely io na andriamanitry ny Israely a tamin'izany fotoana izany de namoaka didy sy lalàna ho an'ny zareo hoe tandremo ny didy fosy lalàna Mose zany ny fitsipika nomeny ho an'ny zareo mareko tsara ho an'ny Israelianina fa tsy ho an'ny malagasy na ho an'ny frantsay na ho an'ny anglisy na ho an'ny comorianina na ho an'ny afrikanina na ho an'ny sinoa na japonais fa natokana ho an'ny zanaky Israely irery any efa fampianarana lavabe koa ka tsy idiratsika indrisy nefa fahalavany zanaky Israely foana io didy io ary ny tena ny vetabetainy mihitsy ny tsiratsiray sy nambaniny de tezitra dadaiava de ny foanany am'izay ny didy folo sy lalàna Mose foanany tamin'ny alalan'ny ny fanapoteny ny fisorohana tsy navelana atao tsony ny fisorohana de ny fanaovana fanatitra zany ino la hitatsika rika tamin'ny boky ny Isiaso fino misy Isiaso 64 afaka mamaky teny daholo tsika zany manaraka tsara Isiaso foko faefatra amby enimpolo 64 misy ao hitatsika eto hoe Isaia 66 3 Isaia 66 3 zafadilita fa tsika zany Isaia 66 3 ny teto dadaiava de nilaza fa fanako ny fisorohana fanako daholo ny fanatitra ataonareo mazava zany fa rava ny didy folo satria rehefa tsisy tsony ny fanatitra ho atao a vadika mpanota daholo ake zanaky Israely dika zany ary io andriamanitra io tsy miaraka amin'ny mpanota lozika zany nisaraka taminy am'izay ny Israely any satria foana ny fisorohana izay mamono omby de ohatrany mamono olona izay mamono ondry atao fanatitra de ohatrany mamolaka ny vozona nity ary zay manatitra fanatitra ho anina de ohatra manatitra ny rakiso ary zay mandoro didikazo manimpofona ho fanatim-pahatsiarovana de ohatra misaotra ny sampy eny tahaka ny fidianany reniny aleny sy ny faliny fanany tamin'ny fampitabetany de tahaka izany kosa no hividanako ny fampahoriana azy sy andatsako ny fahatahorany eo aminy satria ny antso fa tsy nisy namany tena fa tsisy ny hainy fananao zay raha sy teo masoko izy ka izy tsy sitrako noho ny fidiny Israely anina zany resana zany tena kilo tanteraka misy dadaiavavy ny antso anareo fa tsy nirahina azy io aloha zany de efa napolifona fa tena rava ny didy folo satria tsisy tsony fisorohana ary anomboka teo mihitsy ny zanaky Israely lasa mpanota tsy afaka ny antso an'eo anan'Andriamanitra io ary ny vokatra an'izany tetety zany efa lasa mpanota satria tsisy tsony ny fanafahana de lasa mpanota zanaky Israely zay fanafahana ny fahotanany zareo katolika romana Iahova izy ny tsy fantatra tsao zay mamorona any ao ny mamorona Iahova ny sasany ao mamorona Iahova ny sasany samy mamorona zay tiany foronina daholo samy teny zay tiany tenenina daholo fa tisy daholo zany io le vokatry le hoe tezitra dadaiava de nisy hevitra nampisaraka de tsy nahafantatra ny dadaiava tsony zareo teo tsy nahafafantarany anazy de ny forona am'izay ao reo karazan'Andriamanitra hoe Jehova Yahvé Allah ozany silamo teo ny foronany io silamo moa tatika tamin'ny fotoana eninjato talohan'ny l'an 0 fa ny katolika antany amina ohatrany 0 à 100 ano any angambany namoron'ny zareo na tany amin'ny moins 100 ano any tsy tadidiko misy datiny lazan'izay mihitsy vokany fa teo manodididina teo ary tena simba mihitsy le izy zay na tonga le zanak'Andriamanitra nampianatra an'le anarana
hotery nampianarana le anarana zany raha tsisy mahafantatra ntsony an'le anarana ny Israely any zay natao an'le mpaminany farany hoe nampianariko azy ny anaranao satria tsy mahafantatra ny Israely any ndreka loatsika izy ity zay ohatrany ny bokiny Jaune any izy Jaune vaventy izy Jaune 17 angamba izy ity zao ie Jaune 17-26 vo tena nampafantary ny aosy ho an'ny mpianatra ny anarany dada iayava satria tsisy maitso ary efa nampafantariko azy ny anaranao ary mbola ampafantariko mpiady mba ho any ny fitiavana zay nitiavanao ary sakoa ho any nampafantariko azy ny anaranao atao de nitoerany de nidikay de testa da fa ny fiasana de 15 io tena rava ny didy folo amin'ny teny hébreu moa izy io de tena hoe rava mihitsy ny didy folo zay ny voalazany eo amin'ny teny hébreu fanaporofona amitsika zany hoe tena sady valy tena menan'le olo hoe fitramonina andrava ny didy folo ny zanany ve de andrava ny didy folo zavatra ny meny dadany ve de ho ravany zanany valiny le dadany mihitsy ny nandravana azy araka ny misy 66-3 hoe tsy raha totra mitondra fanaty fona zany ny fisoroana dikan'izany avo foana fisoroana vadika mpanododorodolo ny Israely any adalany zay mbola mipetraka ao ny dikan'izany fa tsy mety zay hoe zay mitady ho faty de mitandrema didy folo fa dada malaiay ava mihitsy kely efa nanapodiky ny voalohany zay ary ny confirme ny so ato amin'ny fiasana de 15 samy namonony an'io didy folo io sy lalana Mosé teo nazy fetsabedy ravata keraky izy teo zay parenthèse ray moa izy zany fa tsy any de nazy ozetsika fomeko iny voampafantaranao an'ila rehetra hoe miferena ny aoso fa ino anareo zay indrindra ianareo zay nampitandremana didy folo io zafatsy anareo zay nampitandremana didy folo io fiasanao amin'ny aoso a fa tena ny fitanany ianareo e power off nopozina ianareo mizatra menimena be ny telefonareo mba tsy lefokely tsy toy zao tiany ny teny rehefa ndikany nodikany zanak'Israely zany osy lana Mosé zany de tezitra amizay dafa iava de nampiariny amizay le teny roavo nareo ndraiky efa kitsika zay teny zay hoe roana ono zanak'Israely araka ny bokiny ereketra ny bokiny Léviticus 26 a no koa mindrininy fa 31 angamba izy ery izy ty so Léviticus a aiza moa zany manomko amin'ny 30 Léviticus 26 a 30 31 32 33 zay 30 jusqu'à 33 zany ary oravako ny fitoerana avinareo Léviticus 26 a 30 ka 33 ary hokapaiko ny tsangakazonareo ho an'ny masoandro ary ny fatinareo de ariko eny ambonin'ny fatiny sampinareo ho ala ny fanatika anareo oravako ny tanànanareo ka ataolao ny fitoerana masina anareo ary tsy amboloko io ny hanitareo ny kasitrahana ary ataoko lao ny tany ka hotalanjona am'izany ny fahavanareo zay boniny eo ary ianareo de aheriko any amin'ny jentilisa ary anatsoka zavatra hoe entiko manenjika anareo ao ary ny tanànanareo de ho ataoko lao ary ny tanànareo de ho ravany
oahery koa any amin'ny jenitrisa voalonomboka nanjika ny vidiny dada iavaty koa ny zanakisy reo efa nampitandremana foana tamy alan'ireo mpaminany reo ary zay tonga zao mamono le mpaminany tsy tia anarina tsy tia anarina ny zanakisy rey halanjareo zany anarina zany zany tsy nitiavany any eo sao satria mananatra vonono zareo dolo zay mananatranatra anazy mpamono an'andriamanitra reo mpamono mpaminany israely mpaminany raha ny dada iava zany mahatonga ny loza mahatsirafa namely any amin'ny satareo zay mihitsy n'izao zavaiko aminareo zao inona le zavatra miseho zao le zavatra miseho tena nyroany dada iavary zareo taon'ny tany israela io nanomboka tany amin'ny andro ny asirianina efa namirany azy ny asirianina namirany azy babilony tamy analan'ny nebokadiny zara-panjaka namirany zareo ny medianina sy ny persianina medianina moa ny iranianina dia ny persianina ny medianina ny irakianina dia ny persianina ny iranianina am'izao dia niditra ihany koa nina moa niditra atao rena zay ny grika dia niditra ny romana zany namely azy tao daholo zany reo le karazana biby zay efa namely ny israelianina zany ary ny farany amin'ilay biby mamely anazy fampianarana efa nandeha moa zany fa avelokely fotsiny dia niditra koa Hitler namono any zareo nataony Hitler fahitao mihitsy 6 millions nisany juif maty ny Hitler fotsiny iny ny biby fafito iny zay nandripaka ny jiosy ary ny farany erosiny amely ny israeliana io le biby farany araka amin'ny boky ny apokalypsy araka ny fampianarany Elia ambassadeur-ny Erosoa tany amin'ny taona 2003 zay tsisy niny olona manomboka 2002 tany efa nisy fanazavana sy efa 2003 vao tena navoaka daholo ny fampianarana tena manazavany zareo kasika ny faminanena io fa ny faharavany didifolo no tany alohan'izay zany ny zavatra nitsanga zany tany ataona 1995 ny tonga zay faharavany didifolo zay tany zany nampianarana voalohany ary natonga ny ambassadeur-ny Erosoa tena niady tamin'ny fiangonana rehetrarehetra mihitsy ary nahazo mpabararaka tamin'ny olona mihitsy moa tamin'izany gaga nefa antsika zao zao fotoana zao lasa ohatran'ny olona ndray tompon'izany fampianarana zany nefa dia io lehilahy io amin'ny sary mihitsy no ninjena sy nahazo mpabararaka mihitsy fa ninjena sy fanaratsiny io izy hitanareo amin'ny sary io dia zany teny tiry izy fa io ny sarika io za ihany io zany niatra zany ny fanapotenany israelianina tiako tenena ary dia voaroaka ny ala tamin'ny taniny mihitsy izy ka teo io nefa dia namoaka fanambarandray ny mpaminany fa ady renonareo amin'ny taniny reo dia nandraiky efa kitsika izay teny zay raka bokony Ezekiela ato no vakitsika Ezekiela fa tsy lohany izy tiako hoe tena kely teny Ezekiela ty roa nareo reo mandehandeha kely makatemy Ezekiela ty zany Ezekiela 37 ohatsy rehefatsika hoe Ezekiela 37 reo vakitsika Ezekiela 37 ny andininy fa 21 22 zay ny vakitsika zany zay Ezekiela 37 manompo ny andininy fa 21 dia lazao aminy hoe izao lazainy avatombo indro izao haka ny zanak'isy rehetra satria le nyroana hoe ataoko sesy tany nareo dia aparitako nareo dia tena naparitaka tokoa ny zanak'isy araka ny lalàna voaroaka izy ny voaroaka tany amin'ny asirianina babilonianina medianina persianina nanirana zao tontolo zao sany faritany satria be dehibe ny nanafitafika anazy tao dia ravatra zareo dia zao indro izao haka ny zanak'isy rehetra avy any amin'ny jentrisa zay naleha zay
eny angoniko avy any amin'ny manodidina any izy ka hoentiko any amin'ny taniny io zany hoe hoaverinao amin'ny tany indray ny israelianina zany ary ataoko firenena ray any amin'ny tany izy dia ny telom-bohitra ny israely ary mpanjaka ray ihany no mpanjakan'izy rehetra ka tsy ho firenena roa intsony izy ary tsy saraka ho mpanjakana roa intsony izy zay rehefa niverina tokoa zanak'Israely satria tany alohatany izy zara roa ndray israelianina dia ndray joda zay tantaran'ny israela ho an'izay tsy malala ny tarika ray natao hoe tarika israelianina ny tavaratra angambany izy iny azy deso dia ny tarika anakay atao hoe joda israely tany avata dia tantaty-atsiro angamba ny joda tsy dia important ohatran'izay ilay sarin' zareo tamin'izany dia inona ny zavatra niseho zara roa zareo ary miady koa nareo dia nyteny nefa ny dada iavavy hoe rehefa miverany zareo amin'ny fahababony io ka zany amerina anazy dia tsy ataoko mizaha roa intsony izy zareo zava-misy mpangana zara roa intsony ny israela zao firenena ray izy zao dia manana président izy fa président symbolique fa tena manapaka ao noho ny amin'ny fifihezana nataon'ny OTAN sy maro samihafa dia natao premier ministre no mifehana azy dia io le premier ministre Benyamin Netanyahu zao tsy amteny zao hitorangary tena miantsy ady amin'ny rehetrarehetra misy mafinao mihitsy ny tena izy zava-marina zany dia misy mieritreritra mihitsy ny hoe be dia be ny teny zany hoe firenena tian'Andriamanitra ny Jiosy azafady indrindra namono ny zanany ve ho teny aminareo nanao tsinitsinina anazy ve ho teny aminareo nanitsakitsaka ny voninahitsy na nambany azy tamin'ny Andriamanitra tsisy rehetrarehetra hoe ho teny aminareo samy mampiasa sainy raha teny ve ho roany raha teny ve nataony sesy tany nataony babo tany nandivozona tany amin'ny tany zay nandehanany tany babo any ireo maritaka manerana azy ao tontolo zao atezerana ny azy dia apetraka anao fanteny ka inona ary natonga anazy hoe averinao amin'ny taniny noho ny amin'ny fifanekerana taony tamin'ny Abrahama dia Abrahama nge tsy nivadika taminy dia zay mahatonga anazy mamerina ilay zanak'Israely satria hoe ny taranakanao no mipetraka amin'ity tany ity ka ilay zavatra ny babon'ny arabo tao tamin'ny izy moa ilay mpitarika ny Israely ny arabo tamin'izany dia ny mpitarika ny fivavahana arabo tamin'izany fotoana izany nanafika ny Israela ny fivavahana silamo tamin'izany dia nanafika ny tanànan'ny Israeliana dia lasa ny zareo tany tany amin'ny taona plus 600 tany ho any efa niala tao moa ny Israeliana dia izay ambonambony taona tafikany dia lasa ny zareo zay no natonga ny misy moskea ny Omar ao amin'ny toerana misy ny tempolin'ny Jerosalema ao Israel satria rehefa tonga koa ny zareo silamo dia nitafiany tao koa ny Israeliana dia nasiany moskea eo amin'ny tokotany be ny tempolin'ny Jerosalema zava-dosany hoe zany sady zany ny Andriamanitra Abrahama ataonao manoloana ny Andriamanitra silamo fa zava-dosany hoe zany sady zany ho hitantsika eo toy fa zany zavatra zany natra hoe miantsy ady amin'io iayavà io zao sady zao zay no tonga ny ambasadiorany Israeliana ampiany teo hoe fa iza marina tena Andriamanitra natsony ty Israeliana ty Andriamanitra Abrahama iza ny tena anaran'ny Andriamanitra Abrahama io fampianarana meko anareo re dia ny Andriamanitra tena ny Abrahama dia Iavà no anarany iayavà tsy mety amin'ny mihitsy ny moskea mipetraka alohanan'io na dia rindrina azy aneo tsy mety aminy zay ny antony tsy maintsy amrena tempolin'ny Jerosalema fa zava-doza nefa nyzany vaninandro zany tena ny fanonerana ny manorina eny ny fanorenana ny tempolin'ny Jerosalema zay tsy maintsy izy dia ho zava-doza mihitsy satria moskeny Omar no mipetraka eo moskeny arabo moskeny arabo anakoa ny moskeo zava-doza mihitsy zany no pirofo zany fa tena zava-doza nanjony Israela satria eo amin'ny plasyny tempolony zareo mihitsy mitokotany be ny tempolo mihitsy no nandrenany silamo andeha moskea tena fanambariana be an'io Andriamanitra Abrahama io misy izy
ka izay ny tenako hoe lay Andriamanitra Abrahama tena tezitra tany izy nakesiny dia nyroany ary rehefa nyroany avy any amizay dia naverina ary ity famerenana anazy ity mantsy no resantsika hoe rehefa niverina amizay izy nakesiny no am'le teny avereno izy dia ny mpamerina anazy dia nahazo baiko hoe ambeny tahaka ny fiambina ondry kely ireo vakitsika izay teny izay ary io ary le olana satria ny arabo efa nahazo an'io tany io tany amtaona plus 600 Israel zany ary zay no mahatonga an'io problème ao Palestine amin'ny bande de Gaza bande de Gaza Palestine sy ny Cisjordanie sy maro samihafa iny satria tanin'ny Israel daholo iny ny Jordaniana iny ary ny mandrafitra ny tanin'ny Israel dia ao amin'ny bokin'ny Genesis toko fa 5:20 ao ny délimitation ny tanin'ny Israel fangeza tokoa ny taniny fa noho ny amin'ny atezeran'ny dada Iava dia nyroany kanefa ny dada Iava mitazona ny teniny dia tsy maintsy naverina tamin'ny taniny any izy ny amin'ny teniny tamin'ny Abrahama hoe hitarana koa mandova an'ity tany ity fa lasa ny arabo izy dia io le tsy ekeny dada Iava fa tsy maintsy miverina amin'ny teniny izy hoe miala teo nareo io le mahatonga le problème aveo Israel am'izay tsy miteny zao teny dada Iava tsy maintsy miatra fa tena mipetraka mba Andriamanitra izy mba navita nametraka an'izao teny zao a misy natohitra izy ny Andriamanitra navita nanao an'izao teny zao fa nisy natohitra ary izy ny mba Andriamanitra mba navita ny teny tahaka zao ka tanteraka tsy misy eto amin'ity planeta tera ty misy sasany teny hoe foko maya inona tamin'ny teniny maya mba tanteraka eto ny teniny maya zany zay ko anareo tenin'ny anonaki zany extraterrestre anonaki reo anjelin'ny vadika reo ny mamokamoka teny fahatany any dia inao ny olona anjelin'ny vadika reo anonaki reo extraterrestre reo mpiara-milahatra amin'ny devoly satana ny Andriamanitra andreo profon'izany le tamin'ny 2012 ngamo tsy namany an'izany zareo eo avy ny fahararo ato amin'ny 2012 fa ny ambasadiovany Joshua mihitsy no nandrava hoe tsy miexiste zany ary tsy misy zany nefa zareo dia naminany ho avy ny fahararo tamin'ny 2012 PDP nino an'izany teto tamin'ny plan de la terre fa ny ambasadiovany Joshua Elia no teny hoe tsy misy zany ary tsy miexiste zany foana tsy misy akory nefa dia ny olona hoe fa nanateny ary magagana ny olona mpanota eny olo zareo zay no magagana amin'ireo olombelona eto fa aminany mpanota eno nareo teny fa aminany tsy mba manota mihitsy ny tsy mahay manota tsy no nareo teny gaga aminareo mihitsy ny mpanota indray ny nona teny eto amin'ity planeta tera ty nefa ny hoe ny devoly ny mpanota dia avy any amin'ny devoly zany hoe ny tenina devoly zany ny tianareo en'olo asakasaka nareo foana eo raha vaketsika ny tenin'ny mpaminany Jérémia 31:10 Jérémia 31:10 hoe avy reny ao ilay zanak'esy reny oe Jérémia 31 31:10 meno ny teniny Iava ianareo jentilisa io zany hoe nareo jentilisa rehetra dia meno an'ity teny dada Iava ty izy ny afaka anohitra an'izao zany ny force ny dadanay zany dadanay Elia Iava dadany Elia ary toroio any amin'ny tany amorontsiraka ny lavitra any zao atany amorontsiraka ny lavitra etra zany ataovy mailaka teny ity ka ataovy hoe izay nampieliny Israely no aoko hamango anazy indray sady hitandrina azy toy ny fitandriny mpiandry ondriny zay ianareo etra zay nampielindreo Israely anareo avy irenareo amin'ny taniny io baiko amizay ny Amerikana mihitsy moa koa zay natao ny hoe Betsiosy savant Israeliana savant zany amin'ny fatiny Amerika Russe reo manana daholo reo pays occidental nareo anisan'izany na ny anglisy raha manana français manana ary anisan'ny tena cerveau ketriketrika ny fitaovam-piadiana ny zareo satria tena be savant reto Israeliana reo zafa misy zany ka rehefa tonga ny baiko hoe andana avereno amin'ny tany reo dia ny Amerikanina mihitsy no aranamerina anazy tany amin'ny taona
1822 naveriny amerikanina ny israelianina tamin'ny alalan'ireo planina tamin'ny alalan'ny sambo zareo tanina moa tamin'izany tena izy na hoe organisation du traité de l'Atlantique Nord ina teo OTAN. Izany hoe reto amerikanina reto no mpitarika ny OTAN dia zareo ny lohalarana ny amerikanina ny anglisy ny frantsay ary ny allemagne reo moa zany miaraka taty volina taty zany fa mbola misy koa ny espagnol mbola misy BDP zany mbola ao anaty groupe ny OTAN BDP zareo zay ny ataontsika le hoe le 28 pays ngamba zay moa 29 fa zareo 27 eo ohatran'ny pays 27 ngamba zareo zao mbotsika miteny zao reo fan leader dia ny amerikanina ny anglisy ny frantsay reo tena numéro 1 dia fanampiany allemagne moa zany ireo namerina ny israelianina tao tany tamin'ny taona plus 1822 raha ny amerikanina ho any voalohany dia ny frantsay dia ny anglisy reo tena lohalarana reo. Ny allemagne raha mbola nivady dia namono an'zareo ndray taty aoriana zava-nisy tsy tia israelianina reo fa saingy anatin'le groupe-ny OTAN moa dia voatery tsy maintsy miaraka fotsiny aty aoriana aty fa ny amerikanina mihitsy tena takany hoe maman'ny israelianina voabaiko izy tsy mahafantatra azy zany mihitsy zao Bill Clinton tamin'ny présidente eo nefa niaro israelianina zany tsy nahafantatra azy zany mihitsy neo George Bush junior sy George Bush senior dadany zany. I George Bush senior moa dia tena navita nanafika ny Irak mihitsy tamin'ny 1980 tsy taty 90 sy 90 taloany angamba le sisy tadidiko navita nanafika ny izy moa Irak mihitsy tamin'izay fotoa zay tsy lehibe daty tsy tadidiko fa dia rehefa fotsiny fa ohatran'izay izy io nanafika tany mihitsy nisy satria tena tezitra tamin'ny irakianina fa satria le hoe mamono ny israelianina akatraty teny ty hoe ambe mitaka fiandry ondry ny ondry mpiandry ondry ny ondriny zay dia voatery tsy maintsy miady amin'izay hita mitady anao an'ny israelianina Andriamanitra izy ny navita ny teny eo zany ka tanteraka ny teny ary izy ny Andriamanitra mba samy navita nanohitra an'io teny io tsisy afaka mihitsy ne matanjaka ny amerikanina vitsy amin'ny teny zao ary matahotra eo anoloany fa eriariery no teny hoe tsy matanjaka zany fa ny tena matanjaka eo ny Rosiny matanjaka eo ary anisan'ny nampimeny olana ao anatin'ny ina moa anatin'ny YouTube moa zany fa misy olona commentaire io le fampianara ianao tena olona tsy mahafantatsy n'iny na olona vendra na olona dondrona be zao hoe mba olona hoe mba mampianatra zavatra tsy mitombona mihitsy amerikanina zao hoe izy koa no resy amerikanina fa zareo no tranga io resy amerikanina reo tsy aresy Rosia zany hoe io tsy maresy Rosia zany io rehetra afarany dia zay ny marina ny Andriamanitra no teny an'izay ary zay ny afatra ny tamiko hoe teneny hoe tsy misy maresy Rosia zany io zany mitazona ny teny daholo toezatsika ny teny fa mbola mipimola izy zao dia io tokoa ny amerikanina zay tsy marana ary any amin'ny Joe Biden ankehitriny dia miaro ny israelianina anisan'izany koa hoe Kamala Harris ary na i Donald Trump zay tsy fantatra izy amindreo no président efa samy teny fa mba hiaro ny israelianina daholo zany hoe voadidy daholo zany rehetrarehetra eto ambony tany miaro ny israelianina fa misy ny tsy tia israelianina ho avy eo tsika fa eto aloha ditantsika ny fatanterany teny fa tena miambina ny israeliana marina zao Joe Biden sy ny Emmanuel Macron zay efa manomboka efa tezitezitra koa satria leo velone ataony Benjamin Netanyahu midaraka Liban eko ny azony ao misy bazany zareo Liban tezitry Emmanuel Macron efa io nefa fa miadiady aonay aloha tena raha be ny sary ty nefa reny baiko mandeha ambeny io dia ny amerikana moa tsy mety miady dia tsy hita Macron zay atao satria le namany rehetra momba any izy rehefa hitsovalanao sarotra zay le hoe problèmena géopolitique international zany dia voatery tsy maintsy milefitra ianao aloha Macron kina no ataonao lehibe anao tsy maintsy amerikana sy ny anglia dia tsy maintsy manginy ianao tena izy io koa tratran'le pression teniny dada iava
tsisy afaka miara-miteny dadakeo e fa tsy mifantatra an'izany na reto amin'ity tontolo zao ty hoe misy teny mandeha ko anatin'io zavatra io de misy sasa de mirediredy am'le miaraka am' jesosy de hoe tonga ny faran'izao tontolo zao de resaky israeliana sy ny ana ny resany ny fiafaran'izao tontolo zao mbola resaka hafa mihitsy zany zatra resaka hafa zany da zao fampianarana ataoko zao no mamaritra an'izany fa aza miazaka azy nareo aza ve papa ny biby ty ny tenena ina zao diraha papa am'ty resaky ty zany zao de tena papa tena zavatra tsy izy mihitsy ny teneninareo avena tsika iny hoany fa ty diso be zany tsy teny zany teny le mony daholo zany teny zany samy retiretina dala any tsisy marina ray any fa tsy tsika ny teny ka rehefa niverina amin'ny tany ary reto israeliana reto tamin'ny alalan'ny israel amerikanina sy ny frantsay sy ny anglisy inona zavatra nitranga arabo no mipetraka atao ko eritreto tokoa moa ko tany ataona plus 600 zareo tao jusqu'à 1822 plus 600 jusqu'à 1822 1200 ane zareo no mipetraka teo ahoana ny fomba nigotanandreo tao niza rehefa navita mosqué tao Jerosalem mosqué anankiroa be zao no mipetraka eo amin'ny tokotany be ny Jerosalem io atahoana no manomboka any zareo satria raha ongotana ny araby de miongotra ny mosqué tsy maintsy hoe solon'ny israeliana le izy ko iza ny afaka anao an'ity sary ty fa zao sary zao nge sady tsy mety eo anatrehan'ny dadaiava nefa le israeliana naverinao amin'ny tany ina problème voalohany tsy anaiky an'io mihitsy ny araby satria fa roanjato sy arivo taona izy nipetraka atao de zany mahatonga ny problème hitatsika eo mandraka andro any ady be tsy vita entre arabe sy ny israeliana ny arabe tsy manaiky zay toanany irakiana zay mpiteny George Bush moa maty ny tany amin'ny Saddam Hussein matiny reny ny mpiaro anazy reny mpiaro ny arabe palestiniana sy ny karazana zany vonoany amerikana de ny israeliana tadiaka ny tany mpamody alamina amin'ny amerikana satria tany hoe problema be satria zao rehefa niverina ny israeliana atao amin'ny tany pesitra daoly am'izay ny arabe satria tena didiny be sandry mihitsy nongotana atao daoly ny arabe rehetrarehetra de naverina am'izay ny israeliana fa raha tanterana ny teny dadaiava zany marina noho ny amin'ny baiko ny tao amin'ny abrahama hoe ankarana koa ty teny ty de tsy misy averiny dadaiava io satria zay ny mandriamatra anazy de tena niverina tonga ny israeliana mbola mavy ianao fa tsy dadaiava io n'andriamanitra izy aminareo zay mandray any mbola samaly fa tsy andriamanitra io iaiava io andriamanitra abrahama io ary tsisy mahay an'izany histoire zany angenareo ajereo io teny niteraka problème entre ny israeliana sy ny arabe zany de io iarahantsika mahita io ny problème ary vokatra an'izany de lololony tamin'ny arabe rehetrarehetra ary ny matanjaka tamin'izany moa de ny irakiana sy ny iraniana ary ny arabie saodita zay tena arabe tanteraka mihitsiny ary ny tena marina no silamo de miainga avy any miainga avy am'zareo arabie saodita ry zareo tena teo silamo tany ny originalina zany mpitarika azy zany ka eo anatehany zany sary notareta zany aza de zay no natonga ny tafiany amerikana ny irakiana mba tsy atonga anazy amin'ny israeliana am'izao ndray aprisiana ndray ny mi akolaka iraniana israeliana ifandona amy iraniana zay ny sary misy anketiny satria fa tena lololony ny israeliana moa zany de efa midaroka mpola tsakitranony izy ny israeliana itsy mitsahatra midaroka ny daroka ny izy moa daroka ny reto arabe reto zazany zao ny daroly eo zao ny libanais mbola tafiditra eny tamin'ny israeliana any ambonimbony kelikely koa ny syriana atao iany andrefandrefana ambonimbony kely eo zay indray moa Syrie tena misimitsy ny Syrie ary tany abrahama no ny vahiny iny koa mbola anazy koa iny misy party anazy mihitsiny eo libanais syriana zany anazy daholo zany israeliana daholo zany fa le hoe zareo efa voaroka moa de bede sy ny dadaiva de voaroka de tsy azo miferitsony ny tany fa naverina atao ihany izy de io am'izay no mahatonga ny israely am'setrasetra satria le tany any zareo tokony verina aminy fa izy efa lasa ny arabe tsy tatrony zanovarana azy
ny amerikana tsy tantsoa zay atao satria rehetra tsy manaiky fa miady io anay io tany io satria izy mampetikela be tao zay mahatonga ny arabo miteny islamo hoe samy taranaky abraham tsika izy moa miady ho taranaky abraham amresaka ismaela nefany ismaela zany tsy arabo a egyptianina zany ismaela zany fa tadidio tsara mihitsy egyptianina izy ary taranaky egyptianina zareo am'izay jaraka hotely any misy miady an'izany afazava mihitsy nefa tsy arabo zany ismaela mitadany azy abrahama fa ny mamany egyptiana ary raha nanavady ismaela aveo de nomeny mamany vady egyptianina zany hoe ny taranaky ismaela zany tena egyptianina daholo no tena izy satria mivadiny koa egyptianina mamany egyptianina vadika egyptianina izy dikan'izany egyptianina zareo ismaela fa tsy hoe koa ny arabo ismaela da misy ohatsy misitona n'izany sary zany fa tsy azo tomony zany fa tena hafa mihitsy ny arabo slamo mapa fa ismaela tena hafa mihitsiny izy fa ny fivavahana mety ikaminanana fa tsy arabo ismaela afaka jerevanareo bokyny abrahama zany bokyny israeliana ao amin'ny sefer Torah fa ny sefer Torah de miteny mihitsiny fa ismaela de nanambady vehivavy egyptianina ka nitanana zany egyptianina daholo dikan'izay mazava ho azy zany fa eo am'izay sary zay zany tenako amitsika hoe miteraka olana am'izay ny fivadian'ny israeliana be tanina ary olana be mahatsiravo na manakandroany de am'izao tsika miteny soa ny israeliana arahan'ny otan amerikanina anglisy frantsay ireo tena miambina azy araka ny vaiko n'andriamanitra hoe ambendro ireo ny miambina azy vo tsika miteny so reo ny nanaraka vaiko hoe saingy misy teny ndray mandeha ty ambadika aty fa miomany anao ry israely any fa ho avy anapotika anao Rosia ity teny Jeremia mpaminany ity tany ataona moins 600 ans hoany izy io fa ny teny endritsika manaraka anay de tatika tamin'ny taona moins 400 taty anao taty zany hoe roanjato taona taty orina eo zany misy iny ty tantara ty ndray hoe nivoaka indray ny teniny mpaminany fa ho avy Israela nafika ny ho avy Rosia nafika ny Israela zay ndray ny lalàna navoaka ny daday ava de satria ho avy Rosia nafika ny Israela de sarany miaraka amin'ny Rosia satria tena manafika ny Israela mihitsy Rosia de zareo avy any amin'ny farany avaratra no mahavakitsika zay satria de tsy lava loatra ny fampianara ty ny andro efa mialina mety te atao daholo nareo vo vakitsy anay bokin'ny Ezekiela vanao amin'ny telopolo eo amin'ny 5:20 vakitsika Ezekiela 38:15 vakitsy amin'ny 14:15 zay de 16 de 17 zay de 18 tahaka hoe misy lape sampitsampona zay zany nomena n'Israël le pays de septentrion tsisy fahazareo any Rosia zany resahana zany afaka mijenareo anatin'ny windy ity jereo nkeo anatin'ny windy ity fa misy soratra rehefa jereo avaratra de misy soratra hoe pays de septentrion izy io le windy ity io zany karazana fijerevana toetrandro voilà afaka mijereo nareo afaka mijereo amin'ny mapy sakoa nareo de mety misy rehefa mipahatany amin'ny Rosia nareo mety atsotra hoe pays de septentrion zay misy voalaza ao zany reo le teo hoe farany avaratra zany ny septentrion zay de ho tonga avy any amin'ny firenenao avy any amin'ny farany avaratra ianao mba mifirenena maro miaraka aminao zay samy taingy soavaly de olona maro be sy miaramila betsaka ary hiakatra ianao ameriny Israely oloko tahaka ny fiakatry ny rano anarina tany any amparany ho tongo sady ary hoentiko ameriny tamiko ianao mbo afantarany firenena rehefa miseho masina hatreny ao amin'ny ataoko aminao rokoka amin'ny farany zany am'izao andro farany izao efa tena mijadina ho anatin'ny farany mihitsika efa amarana azy itsy zao de hiakatra Rosia lay goka ohatry rehefa tsika hoe hameliny tany ny Israely
izy ty goga tya andova ketsikely amiandininy voalohany sy ny faharoa ary ny fahatelo voalohany faharoa ary ny fahatelo ary ny fahefatry fampianarana mihitsy ny ataotsika androany fa tena tsara be misy fampianarana ty hotenenareo ary tonga tamiko ny tenin'ny havanana hoe ry zanak'olona manampifeany goga avy any amin'ny tany magoka zay mpanjakany rosisy meseka tobala ary maminan'iny amelezana azy io ary le goga io avy any amin'ny tany magoka zay mpanjakany rosisy meseka tobala mpanjakany rosia izy io ary meseka moa zany tsisy eto zareo kaiky moskoro ihany zany tena tenena zany misy taranaka olona avy any avaratra daholo zany reo azo lazare moskovita ankehitriny azo atao an'izay fa izy koa manana taranaka hafa ihany koa fa mitombo to amin'ny fahatony rosy daholo reo zareo rosia zay no mahatonga na miteny Ukraine io eka rosia io e ary ny dadabe ny rosianina de Ukraine zany mahatonga na mitelopona efa nampianary koa zany tena adaladala mihitsy le Ukraine reto mandeha makany amin'ny faritry otanina dadabe ny rosianina io amin'ny madadabe zany tsy arisy ny zafikely novina izy satria ny foronana zany rosianina zany voalohany de atao Ukraine fa aveo moa zany ny saraka zay no tonga anazy hoe misy ino Russe de ino filaza anazy Russe de Kiev fa ny Russe de Kiev zany kapitalan'ny Ukraine de io Kiev io tena rosianina mihitsy ary taony origine zany Rosia zany masaingy nisitaka moa zany Rosia de lasa nakareny amin'ny faritry Moscou iny zareo fa ny tena Russe de io Kiev io tena Russe ary zany tsy mety ary io tsy maintsy hitambatra zao na tena tsy maintsy mitambatra zany Ukraine sy Rusia zany ty Rusia io ny tena Rusia tena izy ary io ny andeha nafika zany Rusia zany ny andeha nafika Israeliany mazava azy fa tsy maintsy mitambatra Ukraine sy Rusia na ho tina na tsy hotina adalan'ny Amerikanina zay mampisaraka andro tena tsy mety mihitsy ny sara zany ny jereo tsara raha mahay history hoe ianao de maharaka an'izany teniko zany ianao zany anao tsara ny histoire reo rusianina reo fa ny origine reo nke tao Kiev fa ny tena origine reo nefa jereo ty Kiev adaladala ny andeha ho an'ny Amerika dokodokon'ny Amerikanina fotsiny lasa hanao demokrasia de hito koa fa lasa makany tena tsy fahelena mihitsy adalana mihitsy io adiny Ukraine sy Rusiana io adalana dadabe miady amin'ny zafikely na zafikely miady amin'ny dadabe tena tsy mety mihitsy ny sa ary ny Amerikanina moa de hita hoe mba mampiady olona fotsiny ny amin'ny politika tena tsy fitiavam-bola sy fitiavaka any nefa de mampitandrina anao zany Amerikana oravany ianao ry Amerikana alemy eny ianao tsy afaka mihetsika intsony ange ianao ianao tsara indray raha ny tantarany teny fa teniny Eliaza teny dada Iavasy ao soa ka atao hoe zao no lazainy avatompo andiny fahatelo Ezekila 33 indro avy amelanao ary goga mpanjakany Rosisy meseka tobala ary hitarika anao ka nisy masombiny valany ranonao ary hoentiko mivoaka ianao sy ny tafika rehetra de ny soavaly sy ny mpitaingitry soavaly samy mitafy marevaka izy rehetra de olona maro be mitondra apinga lehibe sy apinga kely ary samy mitany-tsavatry zay ho avoaka kitaonao ina mahatonga Rusianina tsy mety mivoaka izy satria vao mivoaka izy de tapitra ny androny zay io problème io tsy misy maharesy Rusianina zany fa tena firenena dala sy tsy misy aina zay miady amin'io tena miteny marina aminareo zany arao foana zay niteneniny a ia raha hita zany aketsy zao fampianarana zao ke tany amin'ny 2003 zao no mivoaka anana ny olona ny kasety zao zay nitazona kasety zay manaka an'izany ao anatin'ny cahier-ny olona ny fampianarana tamin'ny 2003 nge zao fanambarana zao tsy zao 2024 raiky amin'ny roapolo taona lasa zany novoany zao teny zao de zao tanterako mba masonareo zao fa raha tamin'izany 2003 zany zany Rosia zany zata firena voapotika zany satria potika ny Rosia tamin'ny taona URSS tamin'ny taona 1990 1991 teo eo napotika any zareo ary tamin'izay no nisy le président Boris Eltsine président Rosiana izy no tarika ny
eta russe voalohany zany de fandiby tamin'ny Dimitri Medvedev angamba zay tateorina de niditra am'izay Vladimir Poutine am'izao tsika miteny zao io zay ny président fandimidimy tao rava ny fanjakana tamin'ny andron'ny Mikhail Gorbatchev iny nanapotika ny fanjakana rosiana tam'izany de niditra i Boris Eltsine de teo de miasan'ny teo Medvedev mihitsy angamba izay de nisy Poutine no fandimidimy teo fa raha Poutine am'izay tavela zao zany ny sary misy tao Russie de io firenena io tsy mety mivoaka satria izy an'le hoe vovomafy be tao am'le nanjoana azy de mody maty fa tena ao ny force ny lehibe any dévolé eto am'ty planeta terre ty de ao Russie ary ny anarany de Xena zay no mahatonga anareo maniny lampoka Xenon iny am'to mobilenareo zany misy zany teneniko zany raha mahafantatra ny président Poutine nareo fa misy any zany samy teneniko anareo zany mety gaga ary izy eza ty aza nahafantarany io tantarako jireo io anarany io Elia tsy zaka azo afenina am'izany Elia zany fa nany anatin'ny tranonao rehefa karo raiky hitanay any alalan'iny zay fotsiny fa aza mitady zavatra lavabe fa sao de anao sahirana koa mianao zany aza mikarika zavatra tsy zaka milohanareo fa tsy mety fa zareo tsy mety hivoaka mihitsy ary tsy mety andeha hiady satria raha vao mivoaka izy tena miady de raha avadaolo zay etra hitany de tonga koa nefa ny fiamparama ka ohatranareo olombela ihany io ko raha maty ara mateza lavana ary faty any valeo maty rapitro zay maty androany ohatry zany koa io sary io zay no matao re taritina mivalany rano fa iny le olana am'zao tsika miteny zao mato izy tsy taritana mivoaka le andeha anatika any Israel inona ny sary misy nefa ny ankety Israel zao zao tsika miteny zao a de efa mitady hiady amin'ny iranianina ahoana nefa mbola azany teny dada Iava malaky zao no teneny dadako Iava Andriamanitra meko voninahitra isan-kalazeko ho azy ny voninahitra mandrakizay miaraka amin'ny Krisianina teo ny iza 5 miaraka aminao ara ny Persiana miaraka amin'ny Russie zany Persiana zany ka ny Persiana de Iran zao tsika miteny zao io iranianina io profony zany androazo anareo raha ohatra ka manaraka vaovao zafatanila fa nandesatra raha nanaraka vaovao nareo tandroany de nahita an'izao fanambarana zao nareo fa Andriamanitra président Rosiana Poutine de no fanambarana fa raha misy mikitikitika ny iranianina de zay anampiny iranianina tahaka ny anampiny Amerikana ny Israelianina ozy izy zay koa anampiny izy iranianina izany hoe mivaky roa sotrady zao tontolo zao deux superpuissance manana arme atomique ary ny 90% ny arme atomique de ao am'zareo anankoroa de ny Amerikana sy ny Rosiana mifandraona avy tany amin'ny alalan'ny Israeliana neny Amerikana ary amin'ny alalan'ny Iraniana neny Rosiana iny ty sary mandeha ty vaky miady am'ty taninareo tiky raha izo sady nefa ny de nazaiko anareo fa tena miteraka korotany io fa tsisy idiran'ny papa ny bibidy mihitsy ny am'zao hevitra zao fa ny teniny ambasadiovany Joshua Elia zao mandeha zao efa tany amy 2003 zany mampianarana zany fa de réalisation ny ty teneniko ty de juste manazava aminareo amin'izy ary iny hoe ary ty miaraka aminao ny Persianina fa amy 2003 teny Iran zany desany zany nefa tam'izany fotoana zany de mbola tsy olona hoe niaraka koa ny Iran sy Rosiana ko Rosiana raha vo avy ratra tamin'le ina moa tamin'le napotika ny URSS mbola tsisy force izy tam'izany mbola malembotraka ny Russie tam'izany tsy misy irany amin'ny iranianina zany mihitsy fa tam'izany fotoana zany de efa nahazo baiko ny iranianina tam'izany fotoana zany fa amy 2005 tany hoandreny nahazo baiko ny iranianina hoe atao fitaovam-piadinanao de iny ny iranianina nanao ny bomba atomika an'io ary mandraka androany tsy vitany Amerikanina ny rambanazy satria baiko ny Eliary izy avy any amy dada Iava sy Joshua
hoe nidana tao fitaovam-piadianao irany ihany manana fomandiklerany ranjotsika miteny zao manana tsara mihitsy izy amody maty reo mody tsy miteny rehefa navita bomby izy na vita mihitsy ny zany irany ihany zany abara amin'ny amerikanina sy ny frantsay sy ny anglisy ny israely mahavita bomba zareo bomba nucléaire mihitsy nefa vita nitohanan'ny président Poutine ireo teza nafantaranao zany zany mihitsy misy Poutine mihitsy nanao aneo aminazy ary io mahatonga Poutine salotiny veny hoe kitikiteo io raha tsy miadytsika izy Poutine bombany kosa veny kitikitianao teknolojia rosiana io nao an'io bomba ny iraniana io zay ny mahatonga ny iraniana mandefa an'io ina moa ty drone drone fata satria contrepartie le nanapyny rosiana anazy de manampy any izy moa manampy any rosiana koa ny iraniana ohatran'izany io sary io sary mandeha ngely sary sary rena hitatsika matsy io nanao fanambarana le mato Poutine omaly marina tsy afaky mary zay de anohana ny izy moa iraniana karaha misy mikititika anazy de ho avy zay kanefa ny tena mafy nisy ohatra masina mihitsy no milaza fa miaraka mihitsy ny iraniana sy ny rosiana dikan'izany mipetra tsara ianao ry israeliana fa tena potika miroa fotoana ena fa tsy afaka iaranao mihitsy zany amerikanina zany satria maninona tsy afaka miady an'io teny dada iava izy ara vo baiko hoe ambiny ny israeliana vo baiko ena izy ka raha dada iava miteny retinay no miaraka napotika israeliana dikan'izany tsy maintsy manginy ny israeliana orina kely eo ary tonga ny ambiny anginanao ry israeliana tsy maintsy manginy ianao baiko ny Eliaza avy any amin'ny dada iava soso tidiko tsara baiko ny Eliaza avy any amin'ny dada iava soso fantahina mipetraka aza fa ina le mitrangy daoary miaraka aminao zany rosiana ny iraniana ny etiopiana jereo ny Etiopia fa miaraka amin'ny izy anao ny Etiopia miaraka amin'ny sinoa sy ny rosiana nefa miaraka be mihitsy misy miteny fa ny sinoa matanjaka no rosiana tena mba fanambanina kosa zany force nucléaire ve arika hatramin'ny Poutine ny be dia be dia ahoana moa mampatanjaka ny sinosinina aminareo ary zany sinina zany tsy ao anatin'ny linina mihitsy saingy miara-miasa amin'ny rosiana kosa izy araka ny apocalypse 16 ilazana ny teknisianina fa tena tapaka ny internet RTV soa malagasy tapaka mba tokony jerevana kely miaraka amin'irety rosiana rehetra ny etiopiana tam'izany tena malemy kely tena kozatona tam'izany 2003 zany eo voalaza fa hoe atanjaka be nareo ry afrikanina de irahantsika mahita ino sary misy ary libianina raha tsy diso mbola volanao amarsa ny libianina miaro an'reto arabo palestiniana reto mihitsy zareo voandroany nga mijery izy diso manao dia be ny libianina tsy manaiky mihitsy ny andeina moa le hoe famonoana arabo palestiniana famonoana libanais anareo fa tena mandeha mihitsy ny fataterahany ten'Andriamanitra iny zao samy mitondra pinga lehibe sy firovan-doha avokoa gomera koa mba miaramilana zany hoe zareo tavaratra tsy mikisaka ty amin'ny atsinanana ty zany ny taranaki togaroma avy any amin'ny farany avaratra mba miaramila rehetra dia firena maro zay miaraka aminao ho lasa miaraka amin'ny Rosia daholo zany reo miomaraka mitova tsara ianao ary ianao sy ireo mombanao zay efa mivory eo aminao ary oeka anao pitarika azy lozika be hitarika am'izay Rosia zareo ty BRICS ty zareo ny afrikana tafaraka amin'ny Poutine doreka zao ny afrikana tafaraka amin'ny Rosia zareo ny firena afrikana efa misy 30 mahery zay efa lasa makany amin'ny Rosia tafaraka amin'ny afrikana de setra ny solotena anankiroa ny anankiroa de Libye sy satria ino lalàna hoe ary aoka ianao no mpitarika azy mazava zany fa nifohy be ny firena amikamina ifindra ao Rosia ny afaran'izany teny zany iny roplanina mpiady toy efa nandefasany Sukhoi
tsy kontrantsika mandarefany any tena efa miaratsiny sa fantaterahany tenin'andriamanitra tao zao hitantsika voamarotsika io izy zao nanapofa iaraka iranianina sy Rosia nda zareo nafantatra iranianina sy Rosia nda zareo nafantatra an'izany am 2003 ny ambassadeur Nelson Elia no teny hoe miaraka reo io ny soratra masina io mony teny efa nandy direo ny afrikana fa mikisaka makany Rosia daholo direo ny fihinana izay tonga saina fa mivadika makany Rosia saingy io le biby tia voilà la bête c'est Russie qui est la bête the beast is Russia la bête est la Russie zava-doza nge ty miandry tatao ty ty miandry tatao ty zany lazako amitsika hoe migadona ny varavarany fahafatesanareo olombelona an'izay ty zatratranga ty ary zay tsy manaraka any antsony ny bomba andeha zany hoe mbola zay moa mbola mitory zao de zay fotsiny mety mbola mandamindaminy kely ny bomba fa efa mandeha io efa manakaiky io mba tsy lazako hoe fa hipoka saingy mbola hoe mbola oka kely fotsiny aloha mbola mitady ny hevitra amonjena olona aloha eny azy zao zany zao mbola mampiasa mafyloky mihitsy hoe ahoana reny amonjena an'reto olombelona tsy mety miheno reto sady be lo mafy lo tsy mivaky lo zay ny tokana hoe tena tokony mba azina kely le mandeha aloha bomba bomba nucléaire de mba hitany hoe tonga saina amizay rehetra hoe tena mariny ty teny ty rehefa afaka andro maro de hotadiavana ianao raha mbe any apariny rehefa tonga zany para de hokarona amizay lo avianao aty ary tonga izay karoka anao goga Eliany lehibe an'izany amokanao tao amin'ny fomba manao any vitanareo Eliany ianareo eny tsy te heno zay teneniko anareo tam'izay fa tsy hainareo mihitsy ny histoire an'izany Elia zany ny tena marina zareo toy ny fantaterahany teny Andriamanitra izy manavitana anao an'izao tsatseritra am'izay zao Russie zay nalemy tany sinoa satria boky ny apocalypse 16 de milaza mihitsy eo fa anamboatra ny lalan'ireo mpanjaka maro ny sinoa izy moa spécialiste am'ty fanamboarana lalana ty mihitsy zareo de mazava ho azy apocalypse 16 andininy eo amin'ny 16 io koa fa manizay sy tiso tena mosan'izay izy amin'olo le hoe andiny fafilo misy le hoe apocalypse 16:12 apocalypse 16:12 ary ny fahenana ampidina taomboveny tamin'ny Eufrate ho lehibe de ritra ny ranony hanamboarana lalana reny mpanjaka avy any amin'ny fiposany masoandro io koa zany fandeha ho any amin'ny ara-madinina zany ny sinoa sy ny mpanjaka avy any amin'ny fiposany masoandro nge zareo tatsinanana nge dikan'izany zay matokony hoe ny Inde sy ny sinoa tafaraka iaraka daholo reo Russie ny lehibe mitondra azy ho aiza izy ireo ao amin'ny 120 ary nangony eo any amin'ny tany ateo amin'ny teny hébreu hoe Aramageddon ireo io Aramageddon io zany le atao hoe lohasan'ny Josaphat ao Israel io le hara tendrombohitra de Mageddon na Megiddo tendrombohitra Megiddo izy ao Israel tany ngeda be malalaka be mihitsy zany tany zany mazaka manœuvre militaire zany amin'ny 200 000 eo raha zaka n'izany mihitsy raha ny anona zao ny olona tao 13 mai tao Madagasikara de teny antany tanarena re 1 million isan'ny olona teo de ampitombo 200 fois am'izay zany ny alehibe ny tanin'ny Aramageddon io fa mazaka 200 millions ary nisan'ny olona voangona am'izany any zany araka boky ny apocalypse 8 dia roa alina alina 20 000 fois 10 000 égale 200 millions anoany ny voangony eo ny zavaboary fandona amin'ny Eosoa amin'ny andro farany de taritiny goga mpanjakany Rosia io sary mandeha daholo sary io izy ho any Andriamanitra navitany teny ohatran'izao ary tanteraka am'izao vaninampitsika zao fa zany fanambarana tany amin'ny boky ny apocalypse izany ohatra tany amin'ny l'an 0 tamin'ny l'an 70 tany hoany l'an 90 moa ary ny fanambarana zao sarina de boky ny Ezekela zao tany amin'ny taona moins 400 tany hoany fa réalisé am'izao tsika miteny zao 2024
$2400 zany réalisé ny teny mbola maly ve ianao hoe tsy mariny Andriamanitra Abrahama mbola maly ve ianao tsy mariny zany Elia zany nareo zay nilaza fa bibidia galina papa ny bibidia zay efa niteraka izy aza mba miteniteny koa fa samy biby daholo nareo tena izy samy mpanotako fampiteniteny tsy menitra manendrikendrika ny avy nefa fahotana hitovizana ihany fa adosoa ny iarana marina ihany dia nareo saminareo any zany teneko zay ameritrery tam'izay tena izy za tena mitenareo misy tanteraka ankivo teny jireo ny fiarahandreo sy de olony sasany hoe Russie Poutine za tamin'ny Sri Lanka amin'ny Chine ka tsy Poutine nge le bibidia le ho avy manaraka anazy eo ny bibidia fa izy pelo lalana amin'ny bibidia izy koa raha mba tia andefa bomba mafy mety ane fa venareo fa moramora aminazy moa mahita an'io tany domodomo-poten'ny Ukrainiana iny fa izy dadabe ny manao anazy de tsy hitany zay teo voloana malemy tsy voloana mamono tsy tany mihitsy ilaovana le dadabe ary mahatonga menimeny hoe olona mpiaraka ihany le tsika nefa ninareo manao an'izao iny ny rahanareo amakany amin'ny OTAN fa ny adalany Zelensky io tena adalany iny présidentnak iny tena zany rehefa tsy mahafantatra tenin'Andriamanitra moa de tsika efa raha mahafantatra tenin'Andriamanitra ny olona tsisy miditra am'izao tantara ratsy zao kanefa moa de sy maintsy mandeha amin'ny tantara ratsy io satria zay le baiko ny dada iava zay le atao hoe dadanay dadany Elia tsy azo atao ninina mihitsy ny tena fa tsy maintsy mandeha ka na mety anao na tsy mety anao tsy maintsy mandeha io teny io zany natao hoe dadany Elia iavano anarany Andriamanitra Abrahama sy Sakaria koa izy raha mitetia tany fa Andriamanitra milantilanty izy de Andriamanitra izy any aminay ary Andriamanitra Jehoshua izy Andriamanitra ny vahoaka ny lantilanta rehetrarehetra izy de ny enjely tsomy amin'alina tena miliara ny sasany enjely lantilanta mahafinaritra be voninahitra ho an-tadamaraka iava ka izany telitra zany no tanteraka ankehitriny inona am'izay le olana azy tena metraka olana am'izay tokoa ny tenin'Andriamanitra ho atao vato mavesatra ho any rehetrarehetra mihitsy ny Israelianina ty ary arata de arata zay eta mivesatra anazy eto hoe mivesatra zany de lasa mametraka eta mavesatra anazy sady mivesatra anazy eto hoe mivesatra moa zany de mibata sady mametraka eta mavesatra treo ny lohany koa double sens zany anevitra anankiray Zakaria 12 vakitsika Zakaria 12 andininy voalohany ka toy mendininy fahatelo Zakaria 12 ary teny manamaka anazy tamin'ny volana fahavalo tamin'ny taona faharoa nanjakany Darius no nahatonga ny teniny avy tamin'ny Zakaria taminany zanaky Berekia zanakido nanao hoe sy lida tamin'ny razanareo iava koa lazao aminy hoe zao ary no lazainy iava tompony maro miverena amika ianareo iava tompony maro de mba hiverinao aminareo koa sao iava tompony maro ore Zakaria 2 moa le izy fa tsy Zakaria 12 ay zavatra hafa neny vakiko zafady de olona fakay moa un vakiko teo Zakaria 12 1 de 2 de 3 teny famanina avy tamin'ny avasy amin'ny Israely hoe iava zay mamelatra ny lanta sy manao ny faminany tany ary mamorona ny fanahin'ny olona ao anatiny zany hoe iava ito mihitsy zany mamorona ny fanahin'ny olona ao anatiny ka lazaina aminareo zay mandeha fa ny Andriamanitra Abrahama de milaza fa misy fanahy ao anatinao ary izy mihitsy ny namorona an'io de tahaka an'izao Israelianina manderaka ny teny zao de ohatra ny Amerikanina manderaka ny teny de ohatra ny Iranianina manderaka ny teny sy ny Rosianina manderaka ny teny de tadio ianao koa tsy maintsy manderaka ny teny ka rehefa miteny hoe misy fanahy ianao de misy fanahy ianao ary io fanahinao io avotany Elia io metezy ianao avotana io fanahinao io fa aza mitapitapitsony ianao tena mitenao mihitsy ny aza mitapitapitsony ianao amty adalana mbola be famarina ty fa fotsy hoe fanahinao io tsy misy fantatranao aby nge zao teny zao na ny fanafana fahotana raha tsy henanao fa henanay zany ankehitriny de mbola iavina ihany ve ianao
ohatra hoe ry Eliama Satorina so ahoana zay lazy nofa mitapitapy ka tena mitapitapy koa efa famonjeny efa omena reo hoe mbola lavinao ihany ka tsy mbola mitapy ve ianao fa raha volay miliara zao natoloko teo aminao fa tsy mitapy anao fa nienjenao kosany nefa mbola lava vola zany ange le olona miverina vovoky fa nizatany meko anao fiainana mandrakizeo anao tena mba vonjeo re le fanahy tsy haiko tsony miteny aminareo zay zay mety tonga saina indro izao anao any Jerosalema kapoaka mampiraiko an'ny firenena rehetra manodidina kapoaka mampiraikiraiko an'ny firenena rehetra manodidina dikasany de hoe de atao hoe kapoaka ohatray kobo zany ohatrany hoe misy zava-doza de ataoko miraikiraiky mihitsy nareo firenena manodidina de atao hoe miraikiraiky zany ohatra le kobo voakapoka re de fanina mihitsy zany hoe miraikiraiky fanina ary ny Joda koa de hiaran'izany ny anaovana fahirano any Jerosalema ho avy ny anaovana fahirano any Jerosalema miomany ianareo ry Israely any miomany ianareo ry Israely any efa mampiteny mampitandrina anareo ny ambassadeur-ny Joshua Elia miomana ianareo ry Israely any fa tonga ny andro anaovana fahirano anareo am'izay efa tany amin'ny 2003 daholo tony nampianarana anareo mahay an'izany daholo ny olona zay nen'ny fampianarana tao Madagasikara manirana ny Madagasikara na eny daholo noho ny am'le nosy andro ny lalàna de zay ny lalàna navoaka tao amin'ny nosy le nosy Madagasikara ary am'izany Jerosalema de ataoko vato mavesatra ho an'ny firenena rehetra tena ataoko vato mavesatra ho an'ny firenena rehetra Jerosalema mikorotana mihitsy ange tontolo zao mity Jerosalema ty zao mikorotana amin'ny Israel mihitsy tsy hita mihitsy anaovana ny Israel ka zareo koa tratra le tenin'Andriamanitra hoe anareo ny tany de miboto an'le tany izy nefa izy avy io mpanota izy avy io namono any Joshua mpanota tsisy ninona nanantsony amin'ny famafana paolo tany olona mpanota reo miboto reo miverina amin'ny tany reo de mila de aman'olona reo mpanota reo fa saingy le tenin'Andriamanitra moa miala de tsy maintsy mandeha de mpanota azy taka Nebokadnezara netra tamin'ny Nebokadnezara ny tenin'ny dadaefa nefa ny Nebokadnezara mpanompo samboka igla mihitsy netra tamin'ny teny hoe dana makany Israela de tafio ny Israela lazain'ny dadaefa malalako fa mpanompo noho ny hoe Nebokadnezara efa zatra mpanompo sambo fa rehefa ampiasainy de ataony mpanompo zany hoe manompo anazy nizaniza rehefa dididy de mandeha daholo na de voly aza rehefa irany de tsy maintsy mandeha zay mampanamboatra azy ko tsy afaka mamaly mihitsy anao rehefa dadaefa io no mibaiko hoe zany ny atao hoe dadany Eliara tsisy mahay rehefa mibaiko de tsy maintsy mandeha ny baiko iny tsy azo atao lenina mihitsy izy zay natonga namteny hoe mba mitsangana re zay Andriamanitra rehetra rehetra any alefaso mba himpandona am'izao teny mandeha zao alefaso mba ho hitatsika fa nandeha zao teny zao ary tena mandeha tsy mety mijanona tsony ary tsy maintsy tonga ny point final io ary izy io ataoko ary ho ataoko vato mavesatra ho an'ny firenena rehetra tena niteraka problème amin'ny frantsay amin'ny anglisy amin'ny amerikana vaky loha mihitsy ireo problème hatrany amin'ny rosiana ny arabo rehetrarehetra ny iraniana irakana problème manerantany hatrany amin'ny sinoa problème zao tontolo zao mihitsy sany israeliana zany satria le ady miteraka problème amin'le firenena lasa me mahantra me mikorotany me mipoka mipoka atao zay tsy tokony hipoka rehetra kira tsy fikorotana manderan-tany fikorotana ingeny afaran'le izy zay hoe aratra de aratra zay rehetra mivesatra azy ho ataoko vato mavesatra ary zay rehetra mivesatra anazy de aratra izy moa zao manometa mavesatra ny Israeliana sy ny Amerikana ny Amerikana mihitsy zao lasa tatan'izany problème zany zao io no teny Andriamanitra hoe aratra de aratra zay mivesatra azy lovaka etsika amin'ny teny frantsay indray izy ty oui à ce moment-là je ferai de Jérusalem un bloc de pierre que personne ne peut soulever tena ataoko vato mavesatra mihitsy izy
Tout ce qui voudront la soulever se blesseront. Azy rehetra mivetsatra anazy dia ratsy. Zay mitady hevitra ny hampiakatra anazy zany dia maratsy. Tout ce qui voudront la soulever se blesseront. Zay rehetra te hampisandatra anazy dia maratsy. Ka ny antony mahatonga azy maratra satria manino dada Iava misy ake miady am'ireo tezitra am'ireo. Ianao tsy mety amin'ny dada Iava ireo. Ka zay rehetra te hampiakatra anazy ohatra hoe misolevena zany hoe mba mibata anazy mba hampiakatra anazy dia maratra zay manao an'izay. Ny Amerikana mihitsy zao mponao an'izany. Mezaka mibata anazy ny Amerikana hoe mba hiverina amin'ny taniny zany dia hoe ao azy ny daholo ny tany eto. Ny Amerikana nge manao an'izany. Dia zao teny dadanay Yaya aminao ry Amerikana. Tsy fantatra zao présidentareo aratra nareo. Ka nareo dia tsy mety tsy maratra na tena na tsy tianako fa teny mandeha io. Ary rehefa maratra ny zavatra anakaiky dia tsy afaka mihetsika. Mazava fa tsy afaka mihetsika ianareo ry Amerikana, ry Anglisy, ry Frantsay, ry Italiana, ry Alemaintsika. Ao anatin'io tanina daholo mantsy zany zao tsika miteny zao. Mitariky biby rehetrarehetra zany. Tsisy afaka mihetsika intsony nareo. Andro ny fiafaranareo zao. C'est pourquoi tous les peuples de la terre s'uniront contre la ville. Pareil mihitsy. Ny olombelona rehetra amin'ity tany teo dia azakazaka andeha hamono anareo noho ny amin'ny ataony Amerikana anareo. Satria mibata anareo ny Amerikana dia mitady ny hevitra ny hampiakatra anareo ny Amerikana dia ratra ireo ny Amerikana. Ary zao tontolo zao avy amely anao ry Israely. Tena ny adalany Amerikana daholo mahatonga an'ity zavatra ity. Ry Amerikana raha mahafantatra anao ty zavatra ty janony ianao ny karevany. Impiry any teny taminareo izany efa nampianatra tao anaty teo. Adiny be farany ity miakatra ty ary aratra dia aratra ny Amerikana. Vovona reo Amerikana. Vava moa nataonareo tamina atao anatin'ny YouTube atao. Hitatsika eo ny tono a. Andeha fasako tenareo hoe rehefa hitareo fa tanteraka ny tenako dia miverena mijendena efa ampianarana. Fa saingy tsisy namady moa nareo. Hitatsika ny toyny. Jereo ny adiny Ukrainiana sy ny Rosiana angamba tsy efa miaramena zao nareo. Ry Amerikana. Teny dada Iava ange tsy azy nareo lavina mihitsy dia maratsy nareo. Ary tena maratsy nareo. Tamin'ny 2007 ny ambassadeur-nio Eliane no teny zany hoe aratsy nareo Amerikana. Dia votokoa ianareo rehefa avy eo. Io nareo ilay tsy manam-bola intsony profon'izany problema manjoanareo. Vola alefa makany Ukraina raha tsy vitanareo mamoaka anazy fa mbola hidivana be tao amin'ny assemblénareo tao. Zava-misy taona nge zany teneko zany hoe tsy hoe tsy fitiavana ho azy ho teniko zao fa tena fitiavana. Fa raha manome conseil ho azy zaho hoe mba miverena amin'ny dada Iava daholo amin'izay fa teniny nge io miatra ao aminareo io tiako teneniny. Fa tsy tonga saina mihitsy ny venareo. Ary miteny amin'ilay monsieur manatsy ny rehetrarehetra hoe fotoana hiverenareo amin'ny dada Iava zao. Oka zay ty calcul politique anareo sy fanambaninareo an'io Andriamanitra marina io. Nareo ny diso Andriamanitra any dia manambany an'Andriamanitra nareo. Fa raha tafaraka amin'ny Andriamanitra marina nareo tsy afaka manambany nareo. Zareo nanaovan'ny Israeliana fafaiany e. Noho izany tena mamerina miteny aminareo andro ny fiverenana zao. Miverenanareo amin'ny dada Iava sy Joshua amin'izay. Fa tena miatrika io teny. Tsy maintsy potika ny Amerikana na ho tena tsy ho tena. Tsy maintsy potika izy, tsy maintsy rava izy. Io aratra dia aratra zany nge tena mijaly ny dikan'izany e. Ho avy ny fijanareo ry Amerikana. Miomaly nareo fa tsy maintsy minjery aminareo zany teny zany. Tonga aminareo zany. Ry Anglisy, ry Frantsay, ry otanina rehetrarehetra. Jaly nareo tianareo mihitsy ny mibata ny Israela io zao. Vonareo. Ary nareo Israeliana. Ho avy amely anareo sy tontolo zao. Sy tontolo zao mihitsy nge ny amely anareo fa tsy izy. Saika amin'izany fotoana zany hitady ny Iava sy Joshua amin'izay nareo. Sy nareo vao tena hitady. Hitady an'ilay ny volonareo teo amin'ny hazo fijaliana nareo. Ity ny zandry ny tia miteny aminareo ty. Zay miaraka amiko tsy manota intsony fa zay nge ny planany io Andriamanitra io lasa tsy mpanota intsony. Dia efa hitan'ny masonareo ve zany dia mbola sy tonga sainareo. Misy ny sasany hoe zay koa nge tsy manota intsony. Zay raha mifafakindimy isan'andro ny sasany. Fa maninona mbola mibebaka ihany efa tonga ny andro anankiray. Maninona mivavaka foana mba hibebaka foana. Ary iny ty vady mihoatra ny roa ty manambady 500 ny sasany. Ino ty?
nga ny Andriamanitra Abrahama miteny hoe manambadiana ny ohatran'ray. Ny Andriamanitra Abrahama dia niteny tamin'ilay mpaminany farany hoe aza manotaintsony, zay niteny. Ary ny olona manambady be dehibe dia mpanota, ka ahoana ianao amin'izany? Aza mba miteny hoe zay tsy mpanota fa lehibe ny mpanota no ary rehefa niova ilay anarany hoe iavao lasa nivady dia zavatra hafa dia efa mpanota ianao zay. Zay ny fiafarany teny endry mahita ny lozaka mery dia dala mandrosika avo. Mirary sotsika etra sambo tainao soany amin'izany teny meko izany ary sambo tonga saina. Zay mety tonga saina satria fa tongotra ny fotoana. Efa akaiky dia akaiky ny fanampotena anareo, akaiky. Efa miaratsy be ny sary mandeha. Zao ny Ukrainiana efa rava ary. Ary io tsy maintsy rava, Ukrainiana tsy maintsy miverina andreo io na tena na tsy tena. Ary lasin'ireo Ukrainiana miverina amin'ireo sy fa adaladala mamono olona fotsiny amintsy amin'atony. Mampifaly devoly fotsiny. Devoly nge faly amin'io mamono olona io. Tena mampareny mihitsy. Fitaitra mihitsy ilay président maneran-tany mampiady olona fotsiny. Inona ny antony? Zao ny antony. Ka contrat amin'ny devoly io. Tsy mahazo miakatra président raha tsy mamono olona. Zany mahatonga ireo tsy mivakiloha izay maty zany. Tsy arian'ny président zany. Contrat io rehefa miakatra tsy maintsy mamono olona ianao mba ho sakafo hoanjareo ny rano. Le devoly tsy maintsy misotro rano. Dia zany mahatonga ireo tsy mivakiloha izay olona maty io. Alamy fotsiny. Tsy taitra mihitsy ilay président Amerikana tandreo hoe be loatra ilay maty fô zay. Ohatran'ny hoe zatra amidy ny tsena mihitsy ilay faty hoe fô tsy efa be loatra. Ianao hoe mahafantatra hoe be ny maty tsy efa mitokony teny hoe aza miady fa ho be ny maty. Tsy afantaranao zany. Be amin'izay ny maty aza miady soa fa efa be ny maty. Voky ve zany le devoly ve amin'izany hevitra zany ve? Mampareny hoe ilay toe-tsaina anan'ny filompera eto ambony tany hoe ampidiny ny olona. Maty amin'izay ny olona dia tsy taitra amin'izay zareo tena oka efa be ny maty. Zany zany tena milaza mihitsy hoe ny rana zany zareo amono olona dia efa afa-po amin'izay ny aniretaka anazy dia oka efa be ny maty. Henoko zany teny zany, tena henoko zany teny ary nahita an'izay phrase mihitsy hoe oka efa be loatra ny maty. Tena hoe zay ary ny président maneran-tany io mampiadipiady ireo tovy daholo reo. Zany ilazako hoe ory président maneran-tany no verina amin'ny Eosoa fa aza manaikitra tsy mbola afaka miverina. Tena tsoko daholo nareo tena oka zay fa tena nareo tena ampiasaina devoly mihitsy na. Tena amin'ny tenareo tena fitaovana ampiarahana ny devoly mamono olona fotsiny nareo tena. Vitanareo famono olona ny amin'ny vola sy ny teo botsina be ny paosinareo dia maty amin'izay ny olona dia sy tena tena oka zay fa be loatra maty nareo ihany efa nampiady anazy teo. Tena mampahinana izany fiteny zany efa dia misy zany. Fa lehibe zany. Ilay mpamorona ilay mpanamboatra anareo mihitsy ny malemy mahita nanaovana anareo. Tena mampahino. Eo dia tsy maintsy fanampotena, tsy maintsy anjonareo fa tsy mety henan'izao maro zao dia tsy maintsy hompotena na io na tena tsy tena. Fa mialohan'izao fanampotena efa anjonareo zao dia zay no mahatonga na miantso hoe verena ty amin'ny Eosoa. Fa mandeha io teny fanampotena io tsy maintsy miakatra no sina tena sy tia. Biby tsy maintsy miakatra ny biby anankiray ary tsy maintsy andravanao io ny Israely. Tonga matsy ny farany. Ny endry mahita ny lozaka mery ny adala mandrosika avo. Amin'ny andro farany no tonga izany teny zany. Tsy izy raha tsika mahita. Miditra tanteraka ny famaranana zao. Fa engany mba ianareo izay mandray ana amin'ny teny mitoraka ty mba hitodika anareo e. Mameno ny teny Elia anareo fa tena maty eny eo anareo. Zao nge ny zaka efa hita amin'ny maso hoe dia mbo tsy tonga saina ihany ve nareo? Asa zany ny dadako zany ayava naniraka ny Elia izy. Maiza miaina, maiza miverina. Vavakitsika. Dada malay avao, voninahitra no mandrakizay. Ka io zany teny sy fampianarana zany fa tena famonjenan'ny olona rehetra zany. Fa natsoky taman'izao teny izao dia naritra any amin'ny filoham-pirenena sy mahatonga saina. Fa lasa fitaovan-demono daholo ny zavatra rehetra amin'ity tany ity. Fa mihitsy ilay tsy isanareo mihinana ranon'olona fotsiny mihinana aina. Ary rehetra zany dia mieritreritra matsy ny devoly fa rehefa be dehibe ny olona maty. Ny olona matiny dia mihinana aina be dehibe izy dia iverina fahafatamiady aminao ireo. Eosoa tena tsisy saina.
tsy saina mihitsy io fa le olona tsy tonga saina eo soa zany mahatonga ny Elia mangataka aminao io mataovy tonga saina dolo am'izay reny ny olona eo soa sy tata Maria fa mba hiverina hitodika ho any aminao mba hitodika amin'ny fampianarana efa napetraka anao anatin'io saina io toby io nataonao mihitsy n'le saina mba ho jerevan'ny olona ny teninao hoe tinge ny teny mamonjy anareo dada iavazy eo soa tsy mahazo makany aminao raha mbola mpanota zany lanta misy anao ianao tokony io lanta io tsy misy miditra mihitsy rehefa mpanota ary tsy misy afaka manao force ihany zany pia mo rehefa maty nga misy mahafantatra nalaka lentsony le olombelona io sy hoe izy ny be saina fa raha vao miala fotsiny io vatana io ka miverina fono efa tsisy nininy eo ampelantanantsony izy fa hiatrika anao zay dada iava zany mahatonga na mangataka hoe fonjeo le olona dada iava raha mbola azo atao tena maty le olona tena vonono le tsisy sain'ireo mihitsy le olona le olona koa tsisy saina koa de tena ararotina de manaraka zany mahatonga ny Elia mangataka dada Maria iava fonjeo ny olona mba ho fonjy any ka tena maditra izy tena maditra somary filoza tsy te alala izy sady tsy te hiaino izy enazy ny azy any fa ianao dia ianao rery sisa mavita mamerina ny sain'ny olona dada iava tsy aho soa malala avy reny ny sain'ny olona mba hitodika any amin'izao famarinana izao fa efa atombotra loatra ny farany efa hifarana ny farany tena izy fonjeo ny olona dada Maria iava fonjeo ny olona zany ny fangatahany Elia aminao fonjeo ny olona hoe saina izy hitodika ho any aminao hoe saina izy hiverany aminao dada iava hamonjy ny fanahany satria ianao no nanome le fanahy zay mametraka ny fanahiny olona ao anatiny ozy ny teninao ianao no nametraka an'io tao amin'ny anaranao Iehosoa aminao samy favaka rehetra zany any amin'ny dada malalako iava halleloia amen de zay ny fiarahantsika eto amin'io tia raha sotsika samy telo soa amin'ny fiarahantsika amin'ny zoma indray ary nozy efa resy lahatra misoratana arana amin'ny batisa amin'ny WhatsApp io plus 261 32 86 ifiry manaraka io lavitra be moa le 663 98 zay le izy zay lavitra be moa le telenay kely be ty moa za lavitra be le somary tira de loin be fa hitako ihany le izy zay zany no tondareo mandroata anarana amin'ny WhatsApp io avaiko tsara plus 261 32 86 663 98 avec farany plus 261 32 86 663 98 hoanareo zay menao radio internet mahatonga nanteniny zay zay fa de maraso tsiketa samy tena soa ho an'izay resy lahatra ho ambatisa mandroata anarana ary mandehanany amin'ny batisa fa tsy solution mihitsy ntsony io e zay de samy tena soa daholo ary de aveko tsara koa ny teny koa mba dika kely angamba zay teklisy zany fampianarana anankiray io aneo mba tena atao tsara ny fandikana de tena atao fampianarana anankiray izy io numéro 5 zany atao anatin'ny laran'ny fampianarana numéro 5 de somary ratsiratsy satria telefona nandehanan'izy fa le fandikana koa sy mba ataoko tsara malagasy manana olana am'le fiteny fa ny hafa fiainany mety manana olana fa raha malagasy mainana de mazava tsara ny teny na de telefona aza ka miraso tsika samy tena soa fo am'le vahiny kosany a de ataovy tsara ny fandikana teny a mbo raisy ny vahiny a ny teny zany de ho amin'ny manaraka indray a tainao soa daholo